Izay ny an'ny filohan'ny teteza mitandra Joël misy amin'ireo candidat ihany koa nefa nikambana eo anivon'ny gouvernemanta parlementaire ihany koa manahoana indray ny andreo raha tsika eo tao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity indray ny makasika an'izay. Tsy maintsy mametra-pialana androany kosa ireo tompon'andraikitra politika afaka araka ny fanazavana nety ministry ny atany Florent Rakotaroso nandritra ny fihaonana tamin'ny gazety androany. Tsy ny soro-dalana fa ny lalàna mikasika ny fifidianana no mamaritra momba ny fametra-pialan'ny tompon'andraikitra politika ary ny candidat amin'ny fifidianana. Laza ny andin'ny fahafito ihany ao amin'ny code électoral io ao amin'ny andalina faefatra na ny alinéa 4 dia laza fa dia ny autorité politique zany akoatry ny président de la république zay volazako teo ny filohan'ny teteza mita moa zany dia tsy maintsy mametra-pialana raha vao mamoaka ny liste officialy ny fitsarana manokana mikasika ny fifidianana. Zany hoe zany nanomboka tamin'ny lahady zany ary toizana manomboka zao zany ny androany vola latsinainy zany fa lahady taotsika andro tsy fiasana fa dia androany zany dia efa tokony ametraka fialana zany na ametraka démission zany ireo manam-pahefana ara-politika zay voalaza ny article 7 ny code électoral zay dia iza daholy ireo dia ireo autorité politique ireo raha ireo candidat zany mijerevana fa tsy hitanisany autorité politique rehetra zay atao anatin'ny liste ity ao amin'ny décret ity fa ireo candidat zany no jerevantsika dia ireo autorité politique tokony ametra-pialana manomboka androany dia ao ny filohan'ny CST ny filohan'ny filakevitra ambony teteza mita ao ny chef de région fantatritsika fa misy chef de région zany na lehibe ny faritra zay candidat ao ny filohan'ny délégation manokana ny commune fantatritsika fa misy filohan'ny délégation koa ny commune zany zay candidat ao ny ministre fantatritsika fa misy ministre zany candidat ka ireo rehetrarehetra ireo zany dia tokony androany dia efa mametra-pialana. Raha tsy mametra-pialana ireo olona ireo zany fa mieritreritra fa tsy izay ny lalàna fa zavatra hafa ndray fa dia mbola hipetraka eo zany dia amin'izay fotoan'izay dia mahafantatra ny andraikitra tokony ataony zany ny cour électoral spécial sy ny senita zany zay fepetra zay horaisiny zareo tsy anjaranay no mandray fepetra amin'ny candidat zany zay tsy manara-dalàna fa anjaran'ny fitsarana zany maefa sy ny senita no manao amin'izay fepetra tokony ataony izay. Raharahana ny fanazavana nety ministry ny atany dia tokony anisan'ny nametra-pialana androany ny filohan'ny CST ny général Dorana Sorso lehibe ny faritra Faharo Tsimbalsan mpikambana amin'ny gouvernemanta miisa 3 dia ny prime ministre lefitra Ajo Andreny Anarivelo, ministry ny raharaham-bahiny Pero Rajonarivelo, ministry ny asa-panjakana sy ny lalàna sosialy Tabera Randriamanatsoa ary ny PDS n'Antananarivo Edgar